Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Bijouterie Saint-Tien, mi vite Vlamine, Manul Chano, ni le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Tsak Chin Chin, Yarakam le JT. Toplay vous présente le JT. Toplay, Tina Top. Shell Super Extra, miaraka aminao ato amin'ny le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondranao lavitra kokoa. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no anoloranay anao ny Rahab amin'ity takariva ny alakamisy 20 ny volana aogositra ity. Sanarahantsika avy hatrany ny lohatem-baovao any androany. Samy efa mivombona ho amin'izay mety hitranga rahampitso ireo manana asa fivelomana eny Analakely sy ny manodidina. Mienjana ny tady eo amin'ny commune sy ny mpivarotra amoron-dalana. Efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fidirana ao amin'ny taom-pianarana 12 sy 10, 17 sy 10 kosa ny rehetra amin'izao. Ao amin'ny tapany faharoa ao anatin'ny Oianao isika dia anontany ireo sendra ny mpanao gazety ny Dreamina hoe aiza ho aiza eto Madagasikara no misy ny somamanina. Ankasitrana ary sika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Fampalamba-baovao izay rahantsika amin'ny miaro sorojoravaka amin'ity tapany voalohany ity. Ny tapany faharoa kosa dia ilay mpanamory antsoina hoe Clark Gabany no hiaraka amiko eto hanolotra n'ireo vaovao fantatra ao anatin'izay tapany faharoa izay. Fa azo aloha dia tomboka avy hatrany ao anatin'ny vaovao nisongadina ho an'ny androany dia ny alahionina izany. Isan'ny mitana ny saim-panara-baovao fatratra amin'izao fotoana ny ho fihetsiketsehana hitranga eny Analakely sy manodidina eny. Samy efa mivonombona ho amin'izay mety hitranga rahampitso ary ireo manana asa fivelomana eny Analakely sy manodidina. Nisy tamin'ireo mpitantana tranombarotra na mpanolotra rà eny Analakely no milaza fa tsy mbola nandray fanapahan-kevitra anidiny tsenan'izy ireo arakaraky ny fisian'ny fifandonana na tsy no andraisan'izy ireo fepetra vaovao indray teny Analakely androany. Irindra tahiry Stéphane Rakotomalala. Maro amin'ny magazay sy birao indrindra fa ireo manamorona ny araben'ny fahaleovantena no nandray fepetra tsy sokatra rahampitso. Ny fandrobana sy ny fanimbana ny fototrafitra san'izy ireo no tena ahin'ireo tompotrano fivarotana. Tsy nentina ny hevitra manoloan'izay ny ankabeazan'ireo tranombarotra sy sampandra ireo no ny tahotra. Dia efa nandray décision zany zao ny direction anay rahampitso izay zany ho an'ny mpiasa tonga ety ihany zany izay miasa fa kosa ny birao zany midy ety anatiny izay fa zay zao nandray précaution hoe tenena client hoe ny vendredi izay mety tsy eo fa tonga dia samedi foana zany no récupérer izay zavatra tokony récupérer. Ny hetsiky ny mpanao gazety teny amin'ny tsangambato ny OGM no hetsika farany isanahakasika mivantana ireo manana antom-pivelomana ety Analakely sy manodidina. Ity toeram-pivarotana eto Andohana Analakely ity zao nanapa-kevitra ny hanohy hatrany ny varotra fanao ny andavanandro. Tsy nisy ny fioaram-pefy nandritra ny hetsika nataon'ny mpanao gazety tamin'izany hoy ny tompona andraikitra ka tsy dia misy ahiny loatra. Izahay alasporo aloha zany tsy mirarahana io efa niteny ny tompona andraiky mpanjakana fa andraran'le izy dia ho anay zany tena fifaliana be ho anay ny makasitraka amin'ny mpitondra fanjakana hoe mba mitsinjo ny vahoaka. Misokatra foana izay fa rehefa tena hoe hita hoe mafy be zany lisy tamin'ireny fotoana ireny 2009 kazan'ireny dia tsy maintsy mikatona ihany izay fa ho an'ny rahampitso zany izay matoky an'ireo mpitandro filaminana ireo
miaro vahoaka sy mifananana. Mitovy hevitra amin'izany raha teo ireo mpivarotra amoron-dalana sy mpanao asan-tselika madinika ety Analakely. Tediavana dia tsy maintsy atao isan'andro tompoko, tsy hoe androany tsy afaka androany mijanona ny anatrano ny ankizy tsy mihinana koa. Oka aloha azava le resaka rehefa tsy voakapoko gopay moa zay inona nataonay fa dia alohanay mipetraka eo to sitranay zay mahazo azonay alaina tompoko. Hoentitra ny fitandrona filaminana raha mipitso eny Analakely tsy manodidina. Raha tsy ahivina ny fanazavana nomeny ireo mpitandro filaminana mivondrona ao anatin'ny EMO. Etsy andany anefa dia fantatra ihany koa fa tsy iverin-dalana ny AFP manoloana ny fidinana andalambe ka sain'izy ireo atao. Hatramin'izao dia tsy mbola naharay taratasy fangatahan-dalana anatanteraka fihetsiketsehana sy famoriana Olankalamanjana naveo ny prefektura ny tanàna Antananarivo. Fa hijanona ny Analakely sy ny manodidina trantsika. Mienjana ny tady eo amin'ny commune sy ny mpivarotra amoron-dalana miteraka olana eo amin'ny rotonta ny tsy fampin'ny serasera. Mizarazara ihany koa ny hevitry ny olona ny amin'ny famondràna ny tsena amin'ny sisin-dalana hoe ny Ambozatovo ny fampiresaka tamin'ireo mpivarotra ary androany Irina Andriamarala sy Anjara Kotonorainy. Mienjana ny tady eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpivarotra amoron-dalana mitovy fifanenjehana eo amin'ny rotonta. Vahaolana hitan'ny commune ny hamindrana sy hampiraisana mpivarotra ho eny Ambozatovo avadika ho tsena ny kianjan'ny demokrasia. Tsy fantatry ny mpivarotra nefa izany fikesan'ny commune izany mipetraka olana ho azy ireo ny tsy fahampiany serasera eo amin'ny rotonta. Zay torny izany efa tety foana ny varotanay atramizay efa tamin'ny andro ny razana masy zay dia efa tety tsy lahelo mihitsy zany zay hoe afindra eny Ambozatovo ny tsena ary mbola tsisy fifampiresahana fa mbola mifanenjika aloha vola fototovo. Mizarazara kosa ny hevitry ny olon-tsotra manoloana izany. Ao ny milaza fa vahaolana ho an'fandrindrana ny tanàna izany, ao kosa ny milaza fa hiteraka fatiantoka ho an'ny mpivarotra. Hoe raha afindra eto aloha ilay tsena dia hitako tombontsoa voalohany aloha mihena ny embouteillage satria ny amoron-dalana efa tery efa misy mpandeha dia raha mbola miampy mpivarotra koa vao meka miteraka embouteillage fa amin'izay koa rehefa mihetsena ny olona izany dia hoe ery Ambozatovo antsika mandao mihetsena fa Ambozatovo dia ohatran'ireny centre commercial kely renta. Mpivarotra koa zany tsisy mpividy andeha akaty mihitsy raha ohatra ka lavitra izy mipetraka izy efa zatra mihetsena ao Analakely nefa ny teo Ambozatovo lavitra anazy. Aleo mba ny tombotsoan'ny be sy ny maro mijerevana avy tombotsoan'ny tsirairay. Ankilan'izay, nanambarany commune fa efa miroso ny fametrahana rindran-damina amin'ny famadinana ny kianjan'ny demokrasia ho tsena izy ireo ary ampahafantatra ny voakasika rehetra amin'izay fitsipika vaovao apetraka. Antenaina ho vahaolana eo amin'ny rotonta ny fanapa-kevitra ho raisin'ny commune ka hitondra fampivoarana ny tanàna. Ireny no isan'ny vaovao nisongadina ho an'ny androany na izany ireo indray tokambarotra reto dia mbola maro ihany koa ireo vaovao ahaliana sy ahataitranao. Mbola falatrano zay tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny vaovao ato anatin'ny logité zay atombotsika amin'ny vaovao nisetry ny fampianarana indray. Efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fidirana ho amin'ny tom-pianarana 12 sy 7 sy 7 ny rehetra amin'izao efa azo avokoa ny ankamaroan'ny fitaovana ilaina ao amin'izany takin'ny sekoly ihany koa ny hafenony izany farafatarany hatramin'ny fotoana idirany farafakeliny kosa ny zaza iray dia andanina 2 hetsy ariary Rina Andriamalala Anjara Kotonoray. Excellence, on dit d'ailleurs une excellence, donc tous les mots qui se terminent en nance sont du genre féminin. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao ny fanomezana fampiofanana ny mpanabe paka iray entina manavao sy manatsara ny kalitao-pampianarana omena ny mpampianatra ny fomba entina mampita fahalalana sy fampiarana izany rehefa mandray ireo mpianatra fidirana vaovao. Ireto izy reto 10 andro zay no eto dia atsapa sy hita maromaro amin'izy ireo mantsy mbola tsy tena mpampianatra fa vao tonga manao stage dia manjary tsy hainy zany le fomba fanonana azy ohatra hoe ny malagasy rehefa miteny rehefa manonona ra fa ny frantsay manonona hoe ra. Ny fiofanana zay nataonay teto aloha zany fahitanay azy dia tsara ary indrindra eo amin'ny teny le ramsey amin'ny fomba le prononciation zany. Tsy ireo mpampianatra ihany, ireo ray aman-dreny ihany koa
manomana fitaovana sy nikojakoja ilain'ny mpianatra izy ireo. Ny ankizy iray izay andaniana 2 hetsy ariary farafahakeliny. Fotoana maro ihany koa no manana fandaniana rehetra. Nomanina aloha zany hoe efa nomanina le fidiran'ny mpianatra satria mpianatra anankiray aloha zany tsy maintsy manoma. Dia zany hoe fitaovana rehetrarehetra zany efa presque efa azo manoratra lehilahy ty zany. Tsy manomana mihitsy mpivarotra fa mivolom-pivarotana ihany isarihana hoe mandeha aloha le lafilafo any amin'ny privé satria any le vonjivonjena ny toerana. Dia iny aloha nalefako taloha, alefako aloha menadavo alohany. Dia sesesiko ohatr'izay dia le any amin'ny sekolim-panjakana mba faraparana. Ho an'ny mpitantana sekoly, takian'izy ireo anefa ny ray aman-dreny ny saram-pianarana iray volana mialohan'ny idirana ary ihany koa ny hamelony ny fitaovana farafatarana mialohan'ny iverenana an-dabilio. Hatreto, ny 50 isanjato ny ray aman-dreny ihany no nahalony saram-pisoratana anarana sy ny saram-pianarana. Ny zavatra takiana amin'izy ireo moa hoe mba mandoy zany amin'le fandraisana anjara amin'ny kolazy mpianatra. Marina moa fa fiandohan'ny volana septambra izao no iverina an-tsekoly ny ankamaroan'ny mpianatra. Fandaharam-pianarana izay naroso raha oharina tamin'ny taom-pianarana 2022 2023. Ho an'ireo vohiditra izany sy favovao kosa makasika ho an'ireo efa mpampianatra mpikaroka sy ireo efa manam-pahaizana. Mba tsy havery anjavony an'ireo voka-pikaroany manam-pahaizana sy ireo fampianatra mpikarokazy dia hiezaka hanome tanana azy ireo ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny alalan'ny famolavolana torolalana. Manazava misimisy kokoa mahakasika izay Andry Lalain'Andriamasy misy Sara Safinjatovo ato anatin'ity fanatsiatsiana ity. Manan-karena manam-pahaizana sy mpampianatra mpikaroka isika. Sehatra maro no iasan'izy ireo sy efa navitany fikarohana kanefa toa very anjavony izany satria tsy misy mandray akory ny ankamaroan'izy ireny ary tsy tonga ny amin'ireo mpanjifa sy vaoaka madinika ny tombotsoa azo avy amin'ireo fikarohana vita. Ohatra zao amin'ny fambolena vary zao dia amafisina ilay fiara-miasa amin'ny mpikaroka sy ny mpamokatra. Amin'ny resaka herinaratra zao ohatra zao manana manam-pahaizana tokoa tsika izay manana ny traikefa izay mahavita prototype. Ohatra hoe énergie éolienne zao nijerentsika misy dia misy tokoa izay zavatra izay avoaka ny université na ny ny fobe fikarohana. Nefa ny avy eo dia mijanona prototype ireo zavatra ireo raha tsy misy mpamokatra, raha tsy misy sehatra tsy miankina sanam'izany andray an'ireo vokatra ireo. Ohatra anankiray amin'izay koa ohatra zao hoe eo amin'ilay fanaovana fanafody eto Madagasikara, ravikazo no ampiasaintsika, plante médicinale no ampiasaintsika. Misy voka-pikarohana be da be amin'io, misy manam-pahaizana be da be izay afaka mamolavola, afaka miasa any amin'ny laboratoire. Nefa ny avy eo raha hanao fanafody izy hanao indray azy. Ho fedina amin'izany dia namolavola boky torolalana ho an'ireo manam-pahaizana sy mpikaroka ary orinasa sy fivarotana ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Torolalana anankiefatra ilay izy eo aloha mikasika ny hoe fiovavan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana. Eo koa ny hoe fahasalamana sy ny zavaboary. Eo koa ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo. Eo ihany koa ny angozo azo avaozina. Boky izay natolotra tamin'ny ofisialy omaly teny amin'ny Akademia Nasionaly ny Tsimbazaza ary nankatoavin'ireo mpivoro rehetra. Fotoana ihany koa nanolorana maro-boninahitra ho an'ireo manam-pahaizana sy mpampianatra mpikaroka na vita be teo amin'ny sehatry ny fikarohana teto Madagasikara. Ny vaovaontsika manaraka kosa miaro sorojiravaka dia mahakasika ny trafika na Andramena. Mitoetra ny ary ny ady ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireo mpanapaka tsy ara-dalàna sy mpanondrana antsokosoko ireo azo sarobidy indrindra fa ny Andramena na ny Bois de Rose miezaka mamaly ny fangatapana savana nataon'ny Cité sy ihany koa ankilan'izay ny Ministeran'ny Tontolo Iainana Andry Lalain'Andriamasy sy misy Sara Safinjatovo hatrany mitondra amintsika izay fanajiatsiana izay. Ty mipetrapotsy ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena Rajaonaromampianina eo anatrehany firoborobon'ny fanapahana sy fanondrana antsokosoko an'ireo azo sarobidy indrindra fa ny Andramena na ny Bois de Rose. Profon'izany raha araka nambara Ministra ny Tontolo Iainana Nday Mananjara Joanita ny famoronana sy fametrahana lalàna ifehezan'ny fanapahana tsy ara-dalàna sy ny fanondrana antsokosoko ireo Andramenantsika. Natao ihany koa ny décret d'application ny didim-pitsarana izay ahafahana mampiatra an'io lalàna io efa vita izany amin'izao fotoana izao. Ary nanao ihany koa ny ratification ny accord international sur les bois tropicaux isika
izay anisan'ny fepetra takiny sitesy amintsika ihany koa izany ny tena goavana dia eo amin'ny fanisana andro azo ro azo izay efa sezia dia efa voisa voamarika ary efa vita audit fa ny sisa tavela amintsika zany a dia ireo azo izay déclaré na koa hoe ataontsika hoe entre guillemets ireo azo izay mbola tsy hita etsy-dany dia nanao ezaka goavana namaly ny fangatam-panazavany CITES na ny fifanarana ho an'ny varotra iras-pirenena nireo zava-manana tokana sy sarobidy efa ataonao lany tamingana ny teo anivo ministra ny tontolo iainana indroa metaona izany raha ny fanazavany ministra ny tontolo iainana efa lasa tamin'ny 24 juillet no fepitoana ny menantsika nandefasana zany nisy fepitoana tamin'le 7 juillet no nandefasana dia iny moa zavatra draft voalohany a dia namafisina ary natsaraina tamin'ilay dossier tamin'ny 27 juillet raha zany tsy midika hoe mangina fotsiny fa ao anatin'ny asa isika manatanteraka ny asa isika dia tsy maintsy mandeha amin'ny amparatongany zany tsy mora ny ala amin'izany fa dia mila finiavana mila ezaka avy amin'ny tsirairay ka dia ny olona moa samy manana ny heviny ao anatin'izany fa izahay dia miasa ary miady mba ahafahantsika hiala amin'izany fanagejana izany hatreto vao 7 arivo sy 4 alina ireo andramena voaisa ary mbola maro ireo andramena tafavoaka ntsokosoko makany ivelana na dia efa hita efa miamena nefa izany noho ny fisian'ireo lalàna mifehy azy ireo izay efa miatra eto Madagasikara fa metoy hatrany kosa ny olana eo amin'ireo samy mpandrefitany dia ireo tsy miankina sy ireo miankina amin'ny fanjakana misalovana ny anjara asa ny mpandrefitany tsy miankina ary ny mpandrefitany miankina amin'ny fanjakana hoy ny lehiben'ny CIGEP mitaraina izy ireo arak'izany ary mitakiny sy ny mangarahara eo amin'ny fizarana asa amin'ny alalan'ny fanarahana ny lalàna efa mipetraka araka ny fanazavana entiny Pierdine Razafindramanana sy Sorandretsalama tokony samy hanao ny asa ny mpandrefitany tsy miankina sy ny fanjakana tsy mirindra ny asa eo amin'izy ireo noho ny tsy fanajana ny asany hoy ny lehibe ny sindika mpandrefitany eto Madagasikara mitaky ny amoahana lalàna mba ho hitan'ny vahoaka araka izany ny CIGEP mba hangarahara hitan'ny vahoaka ny asan'izy ireo ary koa ny vola tokony ho alohan'ny vahoaka rehefa manao andrefitany misy le sata mifehy ny asany géomètre expert eto Madagasikara io le loi 2011-005 io mazava tsara ho amin'io lalàna io ny asan'ny géomètre mpiasam-panjakana sy ny géomètre libre zay ny azahoan'ny vahoaka azy mazava io ny asan'ny géomètre mpanjakana zany dia tsotra manamarina na manao vérification ny asan'ny géomètre privé dia manao zay asa nakiny fanjakana taminy ny asan'ny géomètre libre ndray na ny privé dia manao ny asa fandrefesana tany sur terrain na hoe any an-tsaha zay dia avy eo amarin'ilay géomètre mpiasam-panjakana ny zava-misy nefa zany amin'izao fotoana izao ny 20 isan-jaton'ny asan'ny géomètre libre eto Madagasikara dia lasa ataony reto géomètre mpiasam-panjakana reto marina fa ity sindika tsy miankina irety dia efa niorina heritaona lasa izay roa ny tanjona napetrany dia ny fiarovana ny asa amin'ny mampandrefy sy ny fiarovana ny tombontsombikambana ireny ny vaovao azo ambara avy eto an-toerana fa ho any ivelany any frantsay isika ny teradoza ny oram-baratra na rana vandra ny seho tany atsinanan'ny Montpellier fiaran-dalamby iray nandeha tamina hafainganam-pandeha 100 kilometatra isan'ora ary no nitofotra tamina hazo anisan'ny nazeran'izay tafio-drivotra izay nisy ireo olona naratra vokatra izany ary tapaka hatramin'ny fifamoivoizana mpandeha 720 avy an'Nîmes ho an'i Montpellier no tao anatin'ity fiaran-dalamby TER ity tany atsinanan'ny Montpellier no niseho ny loza nandeha tamin'ny hafainganam-pandeha 100 kilometatra isan'ora ity lamasinina ity no nidovitra tamina hazo nitsirara teo amin'ny lalamby tokony tamin'ny 4 ora folakandro olona valo no naratra mafy ka anisan'izany ilay mpamily tsy maintsy nanaraka fitsaboana aingana ireo olona naratra hoy ny mpamonjy voina ireo mpandeha sisa tsitradoza kosa nalefa tao amin'ny efitrano fanaovana fety any Saint-Onet mialohan'ny tanterana azy ireo amin'ny fiara ho an'i Montpellier nanambara ny lehibe ny departemanta amin'ny famonjena voina Awerolt fa ny lohan'ilay fiaran-dalamby sy ny ampahany amin'ny ilany havia no tena voamafy angidim-by sy mpamonjy voina 20 teo no indray nisahana ny fanavotana ireo ny arambona anisan'ny nampanano sarotra amin'ny famonjena rahateo ny fisian'ny avandra manana be toy ny baolina ping-pong izay nilatsaka aloha kelin'ilay lozam-pifamoivoizana na izany aza
nanamora ny fanalana ilay azo ny fampiasana tronçonneuse na ireny fitaovana fanapahana azo ireny. Vokatra izay rehetra izay ny ato aloha izany ny fifamoivoizana rehetra tamin'ilay lalana nisehony loza ka androany maraina vao niverina tamin'ny laoniny. Hoy ianao a portrait insolite ary ny maresaka ara-panatanjahantena izay no entina amintsika ao anatin'ny tapany faharoan'ny LEJT aza misaraka amin'ny triminary ao aorianan'ireto dokam-barotra ireto satria dia mpanamory hafakely ihany koa no vahiny andro lalaina rehefa avy eo. latsaka minitra vitsiny amin'ny 7 ora alina vahiny hafa kelina no iaraka amiko eto mpanamory fiaramanidina izy miarabanao dia miarabanao Clark Gabon Clark Gabon zany hoe tambola kely dia nanisy moustache kely milalao mangalatra ny manjamasony mamanay dia ozy dadanay isaky manao le volombava kely Clark Gable moa zany dia acteur izy ary mpanamory acteur sy mpanamory fiaramanidina izy ary nanao acteur izy aloha dia rehefa avy eo izy ohatrany nanana olana kely ara-piainana sy ara-pitiavana lasa izy niala fa izy efa malaza be lasa izy niala nandeha nandray fiaramanidina izy américaine izy nandray fiaramanidina izy nandeha niady nanao volontaire dia rehefa nandeha niady nanao volontaire tany izy efa mafy nanjo azy fa ny américaine tany Hollywood zany no ohatrany nresaka hoe aleo izy mantsy ny fanjakana américaine ho asorina tsy ho lasa zay tsony fa averina manao cinéma dia taorinan'izay izy no nanao autant n'emporte le vent ny tena nalaza moa zany fa izy dia anisan'ny acteur io volombava io zany tsy nisy an'io ny azy nefa hafa mihitsy ny endrika entinao eto amin'izay aorinyity sary famantaranyity no jerentsika iza mana moa zany École, collège, lycée, frisquette, expression française, éducation, intelligence, succès. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. tanaty masolavitra mivadika mazava tsy zay zany no ijerenan'ilay mpanamory indray fa dia manao pose fa zao za zany tena araka le lazaiko zay efa nanao cinéma fa za mahay manamory fiaramanidina fa raha ohatra ka io fiaramanidina io misy zavatra mahazo azy tena lazaiko nareo zany ka ao anatiny ao dia misy le hoe izy ka un pilote dans l'avion reny aiko mametraka an'io tafapetrako fa zany hoe sarotra be ny ametraka amin'izany toerana tsy mifidy fiaramanidina io mifidy fiaramanidina io ninina aiko le hoe taoko fafa ny fiantsondrareo tsy loetsy teniko zay njaranareo fotsiny mba aéroplane za koa araka zany dia acteur fa manana ny finiavana hoe tsy aka vola hoa fa amy aéroplane hitondrako ny atleta nakany Rio de Janeiro atleta malagasy za koa akoatrany hoe acteur zany le hoe Clark Gable dadanay zany dia pilote tsisy fiaramanidina hoentina efa ela fa dia nanao volontaire hoe anao tour de la terre zany hoe tsy nandeha zany ianao tsy lasy fa nitondra sary aho anaovantsika masolavitra mivadika sadresantsika satria tia fanatanjahantena ianao tia fanatanjahantena lalao olympique misy tsika ny mijery misy ny tsy maharaka an'le izy mitondra sary dia ataontsika eo fa tsy sary be dia be le izy ary mahazatra moa dia photo ny elefantsika any amin'io lalao olympique amin'izao io dia misy ny compétition ana BMX ataondrareo BMX cycline tsisy moteur io fa misy anakiray mitarika eo amin'ny voalohany dia extreme sport zany BMX io le lalana io tamin'izy mbola vao nanaovandrareo fanazarantena mahafinaritra ny sary amin'ny compétition na BMX zay nanomboka omaly maniditsidina mahafinaritra tsika moa zany efa mahafantatra ho an'ny any Atsirabe Antananarivo efa misy ny compétition koa tetsy amin'ny boulevard de l'Europe tsisy lasely loatra le izy raha tsy diso fa mitsangana lalandava fa le lalana andehanany zany iny le hitantsika teo iny zao sary zany hoe ohatra anazy zany zao dia tiako io alaina dia alebiazina dia apetraka amin'ny rindrina na ohatra zany amina hevitra fa le fitiavana fanatanjahantena hitondrako ny sary ity dia tovolahy sud africain Vanierkerk ka izy le niazakazaka iny nanao alefa 100 metatra lehilahy Wade Vanierkerk ny anarany 43:03 zany ny vitany nandresy ny zavatra vitany Michael Johnson
tamin'ny 700 metatra tsisy fefy fa miazakazaka tsotra mivany erikerika tsy mierikerika izy tsy napoziny ary hoity amin'ny couloir izy ary amin'ny sisiny indrindra en forme tsara izy rehefa tena jerena ny sary manaraka dia ohatran'izy izy tena tonga dia nietrera ohatranizy ary ty fa izy afaka manao baolina kitra izy ary dia manao Real de Madrid izy raha mety satria izy afaka miazakazaka ry alobe aria mitazampotsy fa maafrikana tatsimo azy dia falitsika ity indray dia zavatra tena ohatra mampitehadevitra ity i Alisson Félix iry amin'ny ilany arindry manao kanjo mangamanga amerikanina za makany Alisson Félix akafiziko tovavy io na ny endriny na ny fiazakazany fa ity eto ty tsy fantatro raha inao nationalité Miller ny anarana izy io ohatra ny avy any Bahamas izy io Bahamas izy io zareo bahamianina sy ny barbadianina sy ny hondurianina sy ny ananina rehetra reny riana nge raha ohatra ka nanao atletaka dia lasa mitony nitsoraka io vehivavy io ry havana ho andretrina hita nitsoraka izy ary jereo tsara le tsoraka ataony fa ny soroka ho atsika tsy maharaka ny teknika ny azakazaka sprint no jerena amin'ny azakazaka rehetra zany rehefa amin'ny arrivé ity soroka ity no tonga dia mandresy nitsoraka izy ary efa nisy brésiliana anankiray nitsoraka talohany lehilahy ho teknika indrevy tompoko no mitsoraka satria nalailony Alisson Félix amin'io misy photo finish eo ny atao hoe photo finish zany dia karazana challenge amin'ny volley efa misy zao ny tennis efa misy ny goal line teknôlôzia dia misy sary manaraka mba alefanareo ao dia misy ny io zao zany le atao hoe photo finish ahitantsika tsara sy ahitandra technicienne ohatra zao zany le mametsika ny ambala dia lasa médaille volamena teo lasa médaille dia lasa nyty Miller ty médaille volamena na ny mpitantara raha 10 metatra alohan'ny arrivé dia efa miteny hoe Alisson Félix ny tsoraka ty io tsoraka nataony io fananiny io fa tsy hoe nianjery izy dia jerenareo fa ny sorony ny lasa aloha ny sorony ny lasa aloha anekibony omby izy karavasy dia ity anomboantsika ny resaka beach volley fa any aoriantsika mbola resaka beach volley kely efa aveo zao ny sary ny tena hoe pis milay tena hoe ampilaminana fandripalemana ny lalao olympique zany ny fihetsiketsehany eto ambonin'ny tany mitondra filaminana misy moa zany zao ohatra hoe ny fédération internationale olympique misy moa zany ny atao hoe CIO misy ny atao hoe com eto amintsika sy ny sisa fa amin'ny mafihetsiketsehana anazy ao ny politika ny baolina kitra ny Tour de France ny Euro ny CAN fa ny lalao olympique kosa raha nga mitondra filaminana zao io égyptianina le vehivavy atao kavia dia atole anankiray tia dia i Simone Biles za zany mitondra sary mafinaritra sady anisany zay anakafiziko Simone Biles dia mpanao gymnastique américaine ny gymnastique ataony zany dia misy ny atao hoe agré mandeha amin'le madrier be mandeha amin'le ohatrany hoe sovaly misy an'le mitsambikiny iny dia misy an'ilay manao an'le ohatrany bara parallèle reny dia eto ndraiky kosa izy eo amin'le tapis na le hoe praticable dia manidina daholo ny sary aseho antsika fa izy no médaille volamena tsisy hevitra ho an'izay nahita izy no médaille volamena ny bikandrzareo lasa fonentanentana ozatrozatra izy satria foy dia foy izy ty izy tamin'ny fotoana nandraisan'ny médaille volamena fa teo izy ny sary naniditsidina teo amin'le toerana teo tena hoe perfection ohatrany hoe matematika ny anaovany azy ary na dia akomanetsio an'izay natadian'le romanina taloha no tena navita nytovito io amin'le poutre izy zao io eo amin'le poutre izy manao sopéri io miverina io le poutre io ambany io fa sahirana ihany koa ny kofbay miaraka amin'ity satria tena le kofbay koa tsy maintsy hiteny hoe tena za poutre tena hoe reraka poutre dia anao zany mba manao an'le sopéri anao eo dia tonga dia zao manidiny ny fotoana mbola raha ohatra tsika nijery le plongeon reny mbola tsisy sary eo akory fa mba samy mijery raha mahita fa efa vita ngamba le izy sy rehefa dia ohatra zao sy rehefa mijery ny gymnastique resaka aquatique zany le misy an'le mandihy le miaraka reny mahafinaritra ihany raha mba mijery enireny tsika dia mianatra tsika akazy fa sarotra aloha satria natation synchronisée ity inga Neymar tamin'ny omaly asadalana amin'ny football 10 secondes mety efa nisy baolina maty talohan'ny ohatran'izany hoe raha ny lalao olympique dia zay no aingana indrindra centre ny endurance namerina nakany erina nitafiandry le rony tratran'ny Neymar maty le baolina 15 secondes fa izy vobe saiky vaka ny tratrany dia mivoaka izy nifandona tamin'ny Tsatokazo dia nivoaka izy dia 2 minitra izy moa niditra ihany mahafinaritra dia toy izy atsika ihany anisan'ny sary
zao no mampifo maraina mijery ny beach volley kosa aloha misy historique io maillot sexy be ny beach volley io ary hitantsika am'izao zany efa dia na ny arbitre raha dia variana tsy mahatsangatsaina mihitsy le bandry tazana eo zany dia indraindray le ry variana baolina mivoaka miditra hitanareo am'izao fa ny anaran'le sipany a soratany a hitanao ny anaran'le sipany a soratany amin'ny tatouage eto amin'ny avant-bras eto hitanao hoe ny mpifankatia dia tsy mifanadino mihitsy zay hitantsika amin'io zany eto amin'ny ilany ankavanana eto a fa zavarina mijery ty amin'ny kanja dia neny Renaud Lavillenie moa zany io zany dia nisy brésiliana io moa zany nyteneniko hoe tragédie grecque ny lalao olympique satria ty zany izy zao tam'le izy nitsambikina n'lay 10 metatra sy 20 dia io moa zany ny fanazavana omenantsika hoe rehefa mijery an'le izy mila hay ihany ny règlement satria 3 saut zany no droitny anankiray ny zoan'ny anankiray zany a intelo amin'ny avo anankiray io manko somary azavaiko satria misy manontany keo anaty Facebook hoe fa ahoana ny fandehan'le izy io zany ny cas d'école zany hoe nitsambikina 5m98 a Renaud Lavillenie dia nitsambikina 5m98 a ilay brésiliana Thiago Isrolassis dia samy afaka izy nitsambikina 6m03 i Renaud Lavillenie dia tsy afaka dia nitsambikina 6m03 i Thiago afaka noho izany afaka mamerina mitsambikina 6m03 ihany Renaud Lavillenie dia afaka dia miakatra 6m08 ny bara dia samy mahazo essai anankitelo fa ny deuxième essai ny Renaud Lavillenie tsy nataony fa tonga dia nampiakariny 6m08 ny bara fa ny isan'ny essai zany teo raha tsy diso ny essai faharoa ny afaka ny 6m03 fa voalohany nyle anankiray dia eo zany le misy an'leo manao impasse zany hoe ny zoanao ato afindranao ato fa saingy miena le ato rehefa miakatra ianao nitsambikina 6m08 izy nanao coup de poker satria ny raha ohatra ka afaka le 6m08 manko Renaud Lavillenie dia mieritreritra izy fa mety tsy ho afaka le bandy anankiray dia teo moa nisy ny fihetsiky ny mpijery misioka ho an'ny atleta mamonjy an'ireny toerana misy an'le olona atleta n'le toerana mikarakara ohatra hoe brésiliana zao Thiago dia brésiliana le mpijery tsy maintsy matatika tsisy hevitra vonanao an'izao izy azavaina kely le fihetsika moa zany ho atsika mpanaraka ny atleta sy mahalala ny hoe inona ny atao hoe acide lactique rehefa reraka dia miakatra ny acide lactique dia raha ohatra ka makaina kely dia midina le izy a dia misy ny atao hoe sucre rapide na ohatran'izany manindry azy dia lasa me matanjaka fa rehefa manao fihetsika ianao tsy mifanaraka amin'ny concentration dia miakatra kely ohatra ny adrénaline le acide lactique zany hoe le saut nataony teo amin'ny 6m08 taorinan'izy le nanao an'izao dia normal be tsy afaka izy tsy afaka dia nafarany tsy afaka mihitsy satria concentration io tadiditsika zany ny attaquant ny Scorpion teto Madagasikara tsy teneniko izy ny anarany mizesta be re aloha ery zany izy le mpananana be re dia rehefa tsara le baolina dia tsy mantiny zay ny resaka le hoentina eto zany ho an'ny olona hoe misy ny zavatra tahaka an'ireny le hoe natation synchronisée reny a tsy fantatritsika tsy mbola manao tsika mazimazia le izy amiko ry andry lalaina dia misy a ny resaka le hoe kanao kayak dia mametraka fanontaniana foana moa zay hoe misy lobby inona ny comite manapaka hoe inona ny discipline atao amin'ny lalao olympique satria fa maninona tsy misy moraingy fa maninona no tsy misy nisy amin'ny vaovao tamin'ity zao ny fiverenana golf eo ihany koa ny fisiny rugby à 7 zany rehetra zany dia le BMX cycling ohatra ny vao tamin'ity izy vao natao ankoatran'izay misy ihany koa ny ala ny sorona fa ny lalao olympique dia isorana amin'ny fisiny ohatra na dia tena rehefa alahatra le izy a lalao olympique na ny tena ataoko ambony indrindra ninona zavatra mitranga amin'ny dopage sy ny sisa raha azoko tsara lalao olympique raha lasa ihany le fiaramanidina dia mety afa-po kokoa noho izay za tena faly be madaman'olo lalao ny atletisme mihitsy fa mandefa sary izy a dia mitovy mihitsy izahay raha ohatra ka zay lafin'izay hoe raha tany ny tena dia sady efa mahita mivantana amin'ny télé ihany moa zany fandefasany sary dia mahafinaritra mihitsy izy mandefa izy sady miteny hoe io isan'ny Bolt izy izy fa tsy alaiko lavitra aloha fa sao dia mandositra finaritra zany le commentaire samy hafa dia kopakopa taninao andrareo ihany fa mbola mety ho avy any any aka andrareo ody fa miandry ny fiaramanidina le nampindramina ny président iny mba ho indramiko angalana ny atleta sa président mba hiaraka amiko dia tsika makany dia maka ny ankizy verina ny ankizy moa zany hitanareo ihany fa ratsiratsy loatra ny sinoa koa tanja be fa ny sinoa efa miteny mihitsy ihany raha vao tsy betsaka mety hivolamena azony ihany ka ny somamanina indray izy
fahatelo zao sinoa fandromana médaille volamena milamina ary fahavoalohana États-Unis efa miteny Somaman anao zay indrindra no antanisika ao anatiny io ianao. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Mampanamorana mora antenay zao hoe Somaman dia voazavatra amin'ny latitude rehetrarehetra sy ny fa ny olona teny an-dalana nanontany mpanao gazetinay hoe aiza ho aiza zany Somaman izany dia toy izao mivaly tenin'izy ireo. Ny fahafantarako azany Somaman zany zao any faritry miarina Arivon'ny Mamo any. Mandray bus ary dia eo amin'ny fahasankarana na ery Anosizato andrefana eo amin'ny tetezana. Tena tsy mahay mihitsy. Tsy fantatra mihitsy. Tsy mahafantatra. Tsy fantako zany. Tsy fantako mihitsy zany. Toerana ahoana zany? Tena tsy arako mihitsy ilay Somaman aty zany tena mahatonga ana miteny an'izay zavatra zay. Raha tena tsy fantako tsara mihitsy ilay izy. Somaman tsy haiko. Mbola tsy nahaino an'izany mihitsy. Eto Madagasikara. Teto Antananarivo. Somaman. Anarana tanàna ve zany? Tsy haiko. Oh, je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas. Somaman sakony vahiny. Somaman ve. Mety any Majunga ohatra. Tsy haiko. Rifuma. Etsy amin'ny fahasankarana. Ay Somaman ve? Araka fahafantarako azy dia any amin'ny faritra Arivomamo misy Somaman. Tsy hitako. Tsy hitako. Zay koa vahiny tako dia tsy ndako. Aiza misy zany izy? Tsy hitako. Zay zao tsy fantatro. Zay Tamatavy. Somaman. Zay zao mbola tsy fantatro hoe inona ny ay Ambodivony. Kaiky miarina ohatrany hoe fanaovana asana ino izy ty amin'ny Sonora ny Somaman. Eny ny fahasankarana. Ny andrefana any. Andrefana Tramvy eo. Andrefana Tramvy. Any amin'ny fahasankarana. Somaman na tsy mahafantatra atofoka. Ohatra hoe ana Tamatavy, Siraka, vara Tamatavy. Tena tsy fantatra. Raha tsy diso any amin'ny faritra ny Betsileo le izy. Fa fantatra tsara le problème zareo ka. Problème d'ignorance. Tsy hitako. Tena tsy hitako mihitsy ngamba Mazanga, lalana maka Mazanga. Tsy haiko. Za manko tsy mba mpandehandeha dia izay tsy ahaizako an'ilay izy. Tsy haiko fa tsy haiko. Ny atsimo tena tsy tadidiko. Ny fahasankarana. Hitantsika le valiteny aloha andra lalaina hoe ny olona aloha tsy tena manaraka sy manaraka be fa eniny aloha le Somaman fa ny géographiany isanao malazy any. Ny géographiany dia fokontany iray ao anatin'ny commune ambanivohitra commune Miarinarivo no misy azy zany hoe any amin'ny faritry Tasy manaraka ny lalam-pirenena voalohany 12 kilometatra miala ny renivohitra no misy any Somaman izay nalaza tao no ny olana teo amin'ireo milaza ho mponina tompon'ny tany sy ny ilay orinasa sinoa mitrandraka amin'ny volamena ny toerana. Rehefa mandalo any satria nandalo tany zao roa andro lasa dia vao mahatazana fotsiny hoe indreo hoe misy engin zany reny le bikoka tany be reny sarotsaronao le izy aloha zany amin'izao dia miandra lalao olympique vita le izy. Somaman zany moa zany amin'izao misy mpanao humour frantsay zay anao fampisehoana eto izy. Mamanina ny anarany ary betsaka mahafantatra azy fa izy ny manao ny mampime amin'ny fitolatsaka efatra amin'ny radio RFI. Anao fampisehoana eto izy dia nanapa-kevitra izy fa ataony hoe Somaman zany no anaran'ilay fampisehoanao ataony hiresaka momba ny volamena, ny vola sy ny resaka famokatra. Zay zany oui. Malina a raison, Maman, t'as raison. Insolite tout le temps on a rouité. Tantarina tovavy kely somary mampalahelo no jerentsika ao anatin'ny insolite ho any androany mampalahelo satria tsy afaka manitsika ny ratsambatana ilay tovavy noho ny tsy fahasalamany hanika amin'ny alalan'ny vava no mahana ny ray aman-dreny ny sakafo azy ndao raha antsika fanadidina.
Li Juan Messi Zao Yuchun izay no anarany ireto mpivady nandray an-tanàna ny Likonina ireto. 12 taona izao ito tovovavy kely ity saingy tsy afaka mampiasa ireo ratsambatany. Eny fa na dia hampiakatra sotro ao am-bavany aza. Ny antony malemy ny adohany ary izay no tsy ahafahany mampiasa ny tanany. Anka voatery fanany izy rehefa misakafo. Raha sotro no hamanana azy dia mangatsiaka ny sakafony ary tsy tiako sakafo mangatsiaka no hohaniny. Mitazona ny hafanany ny sakafony raha amin'ny vava no hamanana azy sady rehefa sotro koa dia alohany fotsiny ny haniny. Intelo isan'andro Likonina no misakafo ary mila mahafohy fotoana rehefa mampisakafo azy satria adiny 2 isaky ny misakafo ny fotoana ilaina. Ny iray no tena mikarakara azy fa ny reniny kosa tsy afaka manao izany firy intsony. Voan'ny mamiada ny tenda tsy izy ka manaraka fitsaboana ihany koa. Voaterina ampiantony ny asa mihitsy aza Zao Yuchun satria tsy misy olona afaka mikarakara ny Likonina sy hoamme. Adiny enina isan'andro ny fotoana laniko rehefa manome sakafo ny Likonina. Ataoko ao am-bavaka aloha ny sakafo izay vao ataoko ao am-bavany. Tena be ny fotoana laniko nefa tsy afa manoatra miaritra fotsiny. Manampy arabola amin'ny fitazana ity tovovavy kely ity ny fianakavian'izy mivady na dia tsy nankasitrahana izy ireo loatra aza tany am-boalohany ny nandraisana ny Likonina noho ny fahasairana nasedraina amin'ny fitazaina azy. Marihana fa tamin'ny lalana mihazo ny hôpitaly iray tany Shaanxi any amin'ny faritra avaratry Sina iny no nahitany Juanme any Likonina. Nataony tao an-tsainy ny hoe efa sainy ireny niteraka azy ny nanary azy dia mbola ho saiko ihany koa ve ny hijery azy fotsiny. Tsy mahetsika firy mihitsy ako. Mialatsiny fa le fihetsiky mpanamory taona miafa-tsy le tovavy akory. Le tsy nateny kely dia lela vao hoe mpalahelo. Tena le fitiavana be dia be amin'ilay izy izay. Le izy izay foana no anatin'ny karazan-kilema ohatran'izany dia tsy maintsy misy ihany ny fiainan'olona iray na roa izay atao hoe sakrifie miandraka amin'ilay izy fa anginaka tsy lobava fa tompony nanao izao. Amen. Ndao tsika ary anaraka kosa ny portrait. Raim-piankaviana iray sady mivohy ny mozika metaly no mampiatra ny haiady sy fitaizam-batana Taichichuan no hoentina miaro sorojoravaka sy zoran-dretsalama amintsika ao anatin'ity portrait ity. Rehefa mahita ny haja dia mahasatrika ny maso avy hatrany, ny etom-bolony sy ny endriky ny volom-bavany izay misy ifandraisany tokoa amin'ny fitiavan'ny mozika rock sy metaly. Mpitendry gitara ao anatin'ny tarika orthodoxa rahateo ny lehilahy. Tamin'ny taona 2010 efa nanalava volo dia nitapahako ilay satria aoriana rehefa nahazoazo otrotran'io dia naveriko nalavaina indray ilay izy dia ilay volom-bava moa zany volom-bava misy ny rockers sy ny métalleur zany misy volom-bava ihany koa dia modely nalaiko tamin'izany fotoana fa tsy tanteraka ilay izy dia lasa ohatran'io. Ankoatran'ny fiangaliana mozika metaly, mpankafy haiady ihany koa hihaja ary izany indrindra no mahatonga azy mirona amin'ny fampiarana ny tai chi nanomboka ny taona 2010 izany hoe nandritra ny 4 taona teo izay. Zany rehefa pratique azy ianao tena hoe manaraka tsara ny torohevitra mihaino mpampianatra sy manao pratique foana mahazo sensation de joie ianao, mahazo sensation de calme, sensation de paix. Mazava ho azy fa ireo tarika mivohy ny heavy metal
na ihany koa ny métal symphonique no ankafiziny aja. Anisan'izany ry Metallica, Iron Maiden, Nightwish ary Epica. Amin'ny mampiangaly Ayati sinoa azy kosa dia ananany betsaka ao an-trano ny horonan-tsary mihetsika ahitana ny Jackie Chan na ihany koa i Jet Li. Ho an'ny aja samy ara avokoa na ny fivoizana ny mozika metaly na ny fiangaliana ny tai chi. Arak'izany tsy mahatsapa mihitsy izy hoe mifanipaka ireo zavatra roa ataon'ireo. Fifehezantena zay no entiny le art na le mozika na le art martiaux. Totsika ohatra mitendry gitara fotsiny ohatra dia ny gitara tendrenao iny mampivoaka an'le inspiration any anaty any ohatra hoe asosorana na alahelo na hafaliana ihany koa dia atao lasa mozika le izy. Dia ohatr'izay koa na le art martiaux hoe ohatsika rehetra mijery télé dia tsy raha lantily teo fa tena fihetsika ela ny olana kely amin'le bandy manao taisy raha ohatra misy moka io voakapoka le rony le moka avy mety tsisy fandraisany kosa aloha ao anatin'le raha atao raha lantily raha pitso re vo vita ny sary mahafinaritra ao anatin'ny philosophie ny hayaza taizay mbatany iny moa zany j'étais ici j'ai fait du tai chi et t'étais là-bas t'as pas fait du tai chi j'étais à Tahiti j'ai fait du tai chi t'étais ici ivadika ao anatin'ny vaovao farantsika dia ny fanatanjahantena. Mialohan'ny resantsika ny taranja rugby mialohan'ny lalao olimpika dia fantaro fanomboka rahampitso etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny fiadina izay tompon-dakany Afrika taranja volleyball sokajy zazavavy latsaka amin'ny 12 taona izay andraisan'ny Madagasikara sy Egypta ary Maurice anjara iady tapakila hiatrehana tompon-daka eran-tany izy ireo ary miandry ny fanohanantsika mpijery satria tsy maintsy fandona avokoa ny ekipa pirenena telo mba hafantarana izay be isany indrindra ho tafita any amin'ity fiadina tompon-daka eran-tany ity. Ao anatin'ny taranja rugby kosa dia ampiantrano ihany koa ny fiadina tompon-dakany Afrika sokajy junior N1B isika ny alakamisy sy ny alahady ho avy izao. Arahantsika fanadidina. 10 andro mialoha ny lalao mandroso amin'ity fiadina izay tompon-dakany Afrika taranja rugby sokajy junior 1B ity dia hita efa vonombonina ireo mpilalao-antsika vonona amin'ny lafiny rehetra ireo mpilalao 20 mirahalahy sisa tavela tamin'ireo mpilalao anjato notsapaina tanam-piandohana efatra amin'ny volana aprila teo nefa nampivondronana niaraka an'ireto maki junior ireto. Nisy zato mahery izy tany Betombohana moa zany ny critère anisany atao hoe ny sivanana azy ny masotsivana nampiasaina dia ny hoe mba efa mpilalao izy tena mampirofo fa tsy mihoatra ny 7 taona manana lehibiazana tsaratsara zany anisan'ny masotsivana natao tamin'ity satria eo milesoka hatramin'izay rehefa misy faninanana teo amin'ny rugby amin'izao zany azo atao hoe efa ao tsara ny fiomanana rehetra ara-teknika ara-moraly ara-pitaovana ary efa vonona tanteraka hiatrika an'le zareo Uganda. Na ny lalao mandroso ny alakamisy tolakandro 20 aogositra na lalao miverina alahady 20 aogositra tolakandro izay samy atao eny amin'ny Kianjabe Masina dia mitovy tsy misy valaka tamin'ireo fanomanana sy fiatrena n'ireo lalao iraisam-pirenena efa nataony hatr'izay no niraisy ny malagasy rugby. Ny tena vidim-pidirana dia ninina natao 2,000 ariary na ny alakamisy na ny alahady ny antony dia mba araka ny voalaza teo mba hiatsonany rehetra hiara hisitraka sy hakafiny hoe toy izao ny zany atao hoe ho avin'ny rugby sy zava-misy amin'ny rugby zany arak'izay ny azo natao dia ny hoe zana manokana moa ny filaminana tsy natao latsa-danja tamin'ireo fifaninanana rehetra nokarakaraintsika teo aloha ny sécurité amin'ity tsy nahena mihitsy zany ny isan'ireo miaramila sy polisy hitandron'izany filaminana zany fa dia natao mitovy tanteraka amin'izay lalao rehetra teo aloha mba azo fahafaham-pony rehetra eo ampijerevana zany lalao zany. Entanina ho avy maro noho izany ireo mpankafy sy mpijery rugby satria ery lehibe ho an'ireo maki junior ny fanaon'izy ireo amin'ity lalao iadina iakarina ho any amin'ny sokajy 1A ity. Ny fanatanjahantena moa zany reny
fantatra ihany fa nisy ndriky piasety ohatra tany amin'ny olympique tsy maintsy mankataratra ihany tsika hoe mahafinaritra le riko piasety ho anary mijery amin'le resaka lalaoana espace amin'le izy zany fa atsika kaso miraroso atsika amin'le 15 aloha fa eo amin'ny 15 aloha tsika aloha zany zao dia inona ny fandaranao sa efa tonga de resantsika ty tonga de resa aloha mazava hoazy fa tsy maintsy mitodika any amin'ny zavatra rapito tsika hoe mandeha nyresaka hoe 19 za aloha zany dia miteny foana aloha zany hevitry ny aty amin'ny masana azy amapiloty amaclark ny zavatra nitranga teto amin'ny firenetsika na 71 io na 87 io teny akatso na 91 io teny avoloa io na 2009 teny ambotsiroatra io 2001 teny amin'ny tetezana samy hafa teny io sy zay mety nitranga rehetrarehetra 47 zany so misy olona roa na telo efatra dimy tiana aheno anivetsikatsika io raha ohatra raisitsika ny ohatra zany hoe 2001 zany na hoe 91 ohatra zany 91 dia hoe andederatsiraka mafisofina be lamosina andao eny avoloa ary tsika rehetra dia tokony ahenao an'izay io fitsikisena an-dalambe ny firenena rehetra nisy an'izany daholo ary ohatrany ary nanentana tamin'ny 91 dia rapitso any misy zay fa mbola tsy ary nandramana mihitsy zay fa niteny hoa satria ny zavatra mitranga rapitso zay hoeny ozy le hoeny ary le mpitandro filaminana mahafatany ralandroany dia avy eo ataonay autorisation reo zany efa rapitso zany le zavatra hitranga rapitso zany le zavatra hitranga io zany raha tena mandeha zany ny fandehany dia fandona zany sa iresaka sa ahoana dia inona ne hitranga mandeha dia 110 mètres indray le izy dia sakanana mandroso samy manana ny marina ho azy izy amin'le fotoana zany aloha ary rehefa marina anazy diso anao zay rehefa marina indri disonareo zay dia ataonay zany zavatra zany ve zao tsika amin'ny 6 alina latsakatsasany inona ny hevitra zany amin'le izy dia tsy hay ny arbitrage social sy ny arbitrage politique ve tsy avy eo sisanao eo amin'io dia isisanao zany mifanojo amin'le misy le vetsiketsehatra zany dia ho atsika malagasy zany ary amin'ny lalao olympique tsika efa médaille sarpo na dia amin'izao tontolo zao tsika efa faralain'olona mihitsy ny firenena efa mandra be dia ahoana zany dia zay fa ny akoatran'izay moa zany mbola misy resaka fanatanjahantena kely ty dia Usain Bolt misy sary ny Usain Bolt anankiroa zala raha mba azonareo alefa le sary anankiroa tamin'ny fanitsanana 200 metatra dia tamin'ny akatoky ny famaranana 200 metatra ny sary ny 100 mètres efa lasa ny Usain Bolt ny médaille volamena tamin'ny 6 secondes sy 20 atonontonony ihany ny chrono eo amin'ny 200 mètres zany tsika miandro montsana satsia milalao Usain Bolt ndraindray izy manany ihany za aloha zany efa niresaka tamin'ny Usain Bolt tamin'ny fotoana tamin'ny fiainana hafa tamin'izay mbola teny ambany tendrombohitra niaraka amin'ny zanak'Israely niresaka tamiko izy fa raha mba ao le sary zany dia mba avoaka an'ilay le sary ny Usain Bolt nanao ny mbola mitady le izy dia le dala le pitipitipa kely izy ao anaty lohany fieritreretako azy izy mpantsotra be tena le raha tia tanàna izy zany dia le izy le hitanao le mivarotra etsy izy dia le ahoana reny le olona tsotra le nitsena mafinaritra tsotra miresaka fa ao anatin'ity le lalao olympique ty moa zany misy ara-batana mihitsy ny mampahenjana anazy dia tao anatin'le fifantsanana izy tamin'ny arrivé dia ny teny tamin'le bande atao de grâce avy ato hoe enjeo ny lahy ratratra ny lahy mifanany any izy rolamy zay mihitsy fa de grâce tsy nataty kely aloha tamin'le éliminatoire fa noho nefa tamin'le akatoko ny famaranana am'izay dia hitantsika eo ny sary miresaka izy amintsamina dia raha tsy haiko aloha le sary aloha zany raha ohatra mety hita ihany fa rehefa tsy vonina ao anatin'le JO le izy dia misy sary ny Usain Bolt miazakazaka ho farafatsy ao moa le izy zany dia ataona fa dia zay dia izy mitsamina zany noho ny nandray médaille aloha tamin'ny 100 metatra na misy médaille 100 metatra de grâce ve tsy de grâce fa tamin'ny fifanitsanana volafotsy Katelina moa mampalelo amin'ny 200 metatra ity ka zao amin'ny ray sasany maraina ny famaranana ny 200 mètres de grâce zany tafakatra tsy haiko kilomètre manao dia mila matory aloha na mifoha aloha na tsy fantatra aloha fa dia zay ny danja be amin'le orty hitantsika tamin'ireny coupe du monde reny fa dia manantena zany fa dia Brésil lehilahy sy Allemagne lehilahy manao finale ny foty anisan'ny ngeza ihany resy Nigeria zany resy Nigeria resy ny Allemagne roa nohatra anisan'ny ngeza ihany zany match zany dia mazotoa miaro tory daholo indray aloha fa tsisy takan'ity
na zanadramy be dehibe mifandaram-potoana raha ho an'ny anioalina ny atletisme zao misy ny finale ny 400 mètres he eo ihany koa ny misy fefy zany eo ihany koa ny atletisme décathlon ny volazanao teo moa 200 mètres lasy vavy samy ao anatiny avokoa misy ny taekwondo misy canoë kayak misy ny hockey sur gazon isan'ny fananana avokoa zany ny lomalasadala ny France sy États-Unis ao anatin'ny basket vehivavy ny handball izay iona-ny Pays-Bas sy Frantsa ihany koa eo amin'ny sikajy vehivavy izany izotra ny oalina avokoa izany amin'ity lalao olympika ity. Ahoana ny fandehan'ny lalao paralympique ho ataon'ny zareo satsia ho ataony lalao paralympique ataontsika raha ohatra any Rio si aorina kely tonga dia mandeha ho azy ny lalao paralympique atsika rehetra moa zany tsika tsy afaka manivaka be na mifanany ihany ary ny fauteuil roulant dia tsy 6 centimètres he zany ambany izy mandeha mitony isaky mandeha ao ambany dia mianjera foana fa mampalely le bandy le tsy tonga le amin'le hitantsika ny fisotrana satria voavita ity zany ny septembre eo no manomboka ny lalao paralympique any Rio ihany no voalatra anaovana izany antsika azo farany aloha dia ny toetry ny andro veriko fa nitongona na isika natokantrano rehefa mahatsapa ihany fa maraindray na iny sisa no azo tsapa hoe mangatsitsika raha ho an'ny eto andreny vohitra ny toetrandro jerena zany hoe efa mihamafana tsikelikely ny andro efa ho lasa tsikelikely ny ririnina raha mipitsy moa zany dia efa ndimy ny raona sy masoandro ho an'ny eto andreny vohitra sy antsiranana ary antsirabe iserika kosa na orana any Fianarantsoa sy Toamasina ibalika masoandro mahajanga sy toliara mahajanga zay fantofa ny mpialatsasara tokoa amin'izao fotoana satria be dehibe ihany koa ny hetsika voamana any an-toerana ny maripana dia ireo hitantsika ireo ny masoandro manena sy 7 minitra ny posaka amin'ny enin'olona latsaka fahateliny kosa no lentika zany raha mpitso eny ary Clark Gable dia mbola vonona miandro roplan raha mbola misy any hélicoptère tsy maninona ary tena hoe mpimaso kely zany rehefa vita moa ty fandaran'ity zany dia hipotreo le fiaramanidina netiko taloha fa dia fa olona mitondra azy amin'izao fa dia mametraka ny veloma mandram-pionanareo ny mpanamory volontaire mandra-piandry ny lalao zay tianao any Rio dia aza misaraka amin'ny Jumina fa nome fahafaponao trano izahay mandra-pianao amin'ny rapitso indray tompoko oui chef oui ianao no misafidy miarabantsika tafahoana indray eto amin'ny fandarana Paris Sport ny lalaotsika androany dia misy maromaro misy ny rugby misy ny tennis misy ny foot eo amin'ny Paris Sport zay fa resaka baolina kitra no entiko aminao androany Paris Sport ianao no misafidy any Angleterre tsika no mandeha androany baolina lalaovina rapitso i Angleterre misy ny ekipany Manchester ifandona amin'ny Southampton Paris Sport ianao no misafidy Manchester United mazava ho azy no favori amin'izany arak'ireo koty hitanao eo ambany ireo ny dikan'le koty zay kely indrindra amin'ny favori ao anatin'ny 90 minitra ireo menanao ireo raha ohatra ianao zany maka Manchester United dia fatary fa 1,40 ny kotiny eto ampitomboana an'io ny vola lalaovinao Paris Sport ianao no misafidy raha mieritreritra ianao fa samy afaty baolina na i Manchester United na i Southampton dia fatary fa raha hoe eny roa ny kotiny zany hoe ampitomboana roa ny vola lalaovinao Paris Sport ianao no misafidy matitra antsika anankiray indray dia any Frantsa ao amin'ny divisionna voalohany io i Lyon ifandona amin'ny Caen Paris Sport ianao no misafidy Lyon zay tsisy vina amintsika ny lazany izy no tao arinan'ny PSG raha ny filaharana amin'ny tompon-daka tany Frantsa Lyon zany mazava ho azy ny favori eto amin'ity lalao ity izay hitantsika amin'ny kotiny eo ny kotiny hoe Ray Lyon mandresy Radsal
ary raha ikano mandresy zay betsabetsaka kokoa satria kelikely ny herijika mety andresen'ny camp ny Lyon. Kotiny 90 minitra nomenanao io fa io ambany eo ihany koa azo lalovina ihany koa hoe première mi-temps ihany ny lalovinao reo ny kotiny. Paris Sport, ianao no misafidy. Zay ny lalao nomenanao androany raha pitso indray tsika baolina hafa indray nomenanao fatary fa azonao atao ny mividy ny tapakila zay fidinao amin'ireo lalao reo sy ny lalao hafa zay mbola ho hitanao ihany koa eny amin'ny toeram-pivarotana Paris Sport no iaonantsika. Ataovy ary ny safidinao dia mahazo tompoko raha pitso indray. Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 ariary. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Toplay vous présente le JT. Toplay, tena top. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Shell Super Extra, miaraka aminao ato amin'ny le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Don't need permission, make my decision. Misy autorisation mividy volamena, manolotra anao ny le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny le JT. Chin-chin, tiako loatra.